Nilaza ny filoham-pirenena Andry Rajoelina taorian'ny fotoana nandatsahany vato teny Ambatobe androany alarobia fa izay lany be ny tanàna manerana ny Madagasikara dia tokony ho ekena, hampiana ary tohanana. Manentana ihany koa ireo izay tsy lany izy mba hanaiky ny valim-pifidianana mivoaka. Ny antso ny olom-pirenena rehetra ho tonga anefa ny adidiny moa ny filohan'ny Repoblika. Ny olom-pirenena rehetra dia manana zo hifidy hoy ny filoha Andry Rajoelina raha naneho ny heviny mikasika ireo fanomezana ordonnance izy. Tsy afaka verezinjo ny olom-pirenena rehefa voamary ny voamera mahaleo tena misahana ny fifidianana hoy hatrany izy. Nomena ny mpifidy vaovao eto Antananarivo renivohitra ny atsasaky ny ordonnance ahafahana mampiditra anarana nomen'ny tribonaly raha ny antotanisana avoaka ny voamera mahaleo tena misahana ny fifidianana omaly talata tamin'ireo mpifidy vaovao nampidirina anaty lisy mpifidianana miisa 509 sy 9 alina dia eto Antananarivo avokoa ny 720 sy 700 sy 400 sy 3 alina, ny 720 sy 300 sy 1 alina dia voasoratra ao amin'ny boriboritany fahaefatra, ny 710 sy 100 sy arivo ao amin'ny boriboritany voalohany, ny 120 sy 400 ao amin'ny boriboritany faharoa, ny 720 sy 100 sy 400 ao amin'ny boriboritany fahatelo, ny 420 sy 400 sy 300 ao amin'ny boriboritany fahadimy ary ny 220 sy 700 sy 200 ao amin'ny boriboritany fahaenina. Fampelezan-kevitra ankolaka ireny fanambarana nataon'ny kandida 5 milaza ka hofidiana be ny tanàna teto Antananarivo ireny hoy ny Praiministra Christian Tsay androany alarobia. Afaka natao tamin'ny fotoana ny fampelezan-kevitra ireny fanambarana ireny hoy izy. Fotoana tsy tokony itenenana intsony mantsy aho omaly talata hoy izy taorian'ny fotoana nandatsahany vato. Ny lalàna no mifehy ny fanaovana ordonnance hoy Christian Tsay satria tokony homena zo hifidy ny malagasy. Nilaza ny ametraka andro masipok'olona hitambarany ireo kandida 5 milatsaka fidiana be ny tanàna eto Antananarivo anara-maso ireo olona rehetra nitondra ordonnance. Naneho ny ayainy mikasika ny abesaky ny ordonnance navoaka teto Antananarivo mialoha ny fifidianana izy ireo. Isan'ireo mivondrona miaraka amin'izany Indrina Razanamasy, Monja Roindefo, Ogaskar Fenso, Mandrina Arvony, Joseph Randriamampiona ary Taina Razafinjoelina. Nahazo filazana loza manambana miloko mavo ny Fasadiana sy ny distrikany Vohemar amin'ilay Rivodoza Shido. Loza fanairana miloko maitso kosa ny distrikany Bealanana, Befandriana Avaratra, Antsoi, Borziny, Analalava, Sambava, Antala ary Andapa. Ny Tombohery ka lasa Rivodoza Mahery Shido tany amin'ny 330 kilometatra atsinanana somary avaratra atsinanany antsiranana voalohany no nisy ny fohibeny tamin'ny 9 maraina teo. Efa voasokajy ho cyclone tropical Ishido fa niakatra ho 50 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy, arahina tafiotra 100 kilometatra isan'ora manakaiky ny fohibeny. Nikisaka niakandrefana izy ka nahafaka 13 kilometatra isan'ora. Efa miverina tsikelikely amin'ny tokony ho izy ny toedrara ao amin'ny seranam-piaramanidiny Tolaniaro taorian'ny firahetana tao amin'ny salon d'honneur. Tsy mbola fantatra aloha hatreto ny nahatonga ity firahetana ity fa efa misy ny fanadiadiana raha nampitain'ny tompon'andraikitra ao amin'ny orinasa Adema. Tsy tokony hisy fiantraikany amin'ny sidina mifamezivezy ao amin'ity seranam-piaramanidina ity ihany koa ity firahetana ity raha ny voalazan'ny Adema hatrany.